Amin'ny 4 izao 10 aprily 2024 faly. Miaraka mirana eto amin'ny Zoom laloha tija finoana iny miditra tena tiako deraina manokana finoana fa iny dimy izay no nanandrana niditra fa tsy maintsy tafiditra ianao farany misaotra amin'ny faharetana sy ny fikirizana dia mananteny fa hijanona tsara ny roy fandraisantsika fa ny miaraba ihany koa namana rehetra mivantana eo amin'ny pejy Facebook. Fifaliana hatrany hatrany no miaraka amintsika mandritra nyity takariva ny alahady ity dia momba ny fifandraisana moa izany no resahantsika mandritra nyity volana aprily ity. Manantena fa manana zavatra hozarainareo rehefa avy eo momba n'izay fampiaranareo ny hoe inona hoy ilay manorina fifandraisana. Misy dingana 5 izy dia androany koa tsika dingana 5 mahatonga anazy nataoko hoe dingana 5 dia mora tadidy fa hoe raisiny 5 ohatran'ny mandray tanana io izany dia mora ampiarina dia na tsy vita ary ilay dingana anaky 5 rehefa manao dingana iray aloha dia efa zava-dehibe dia rehefa avy eo atevenina iny dia manao dingana faharoa indray dia io izany io ilay fahazarana foana hoe ataontsika afindrafindrao izany ny fiainana manao dingana vaovao foana dia tratra ny tanjona ny farany. Tohizantsika tonga dia tohizantsika izy dia faly mizaranareo indray izany. Manarina tamin'ny voalohany manorina androany manarina dia ireo indray ny akanton'ny tenintsika andian'ny fahafitopolo androany tadiditsika hoe tamin'ny volana May 2024 no nanomboka tsika dia izany hoe afaka iray volana izany tsika dia ankalaza sady ny faharoa taona ny teny malagasy iainana dia ao anatin'ity fandaharantsika ity moa izany resadresaka izy ity foentintsika hoe kolokoloana ny saintsika malagasy fanaraka amin'ilay sainam-pirenentsika izany hoe isika dia tia manatratra tanjona ambony amin'ny fomba mazava izay ilay menamena maitsomaitso fotsifotsy izay izany ny fomba handraisantsika azy hifampitatsika anazy hifampaherezantsika hanatanteraka an'izay dia ho any namana rehetra izay vao nanatrika an'izao fifampizarana mivantana izao isan-kerinandro isika dia mifampirary soa amin'ny taona 2024 mba ho feno fifaliana, fahasalamana, fanambinana, fitiavana, fahasambarana, fahombiazana sy fiadanana, ny tso-drano zava-mahery dia mifanentana ombieny isika hoe ho iainantsika mandavataona izany fa tsy indray mandeha isan-taona ihany satria isika amin'ny alalan'ny tenenitsika izay lazaintsika manome aina an'izay antenaintsika manome aina an'izay lalaina ho an'ny tenako manokana aloha lalaiko izany hoe taona feno fifaliana izany ho an'ny fianakaviako fa ho antsika rehetrarehetra koa ho antsika malagasy ihany koa rehefa hoe mifampisandratra isika dia misandratra koa ny Madagasikara soantsika. Ahoana finoana? Nanangan-tanana ianao handray fitenenana sa sendra voatsindry? Tsy maninona fa tohizantsika dia zafaty kely mandritra nyity adiny iray ity tsika dia hoe mifanentana koa hoe hifampitondra io izany samy mitondra ny fiainany samy mitarika mitapana ny fiainany fanampiana ifa ilay izy satria fifanankalozan-kevitra ihany koa misy zavatra ny masahana hoentiko vatsy amin'ny fifaliana ho antsika fa afaka manangan-tanana afaka mametraka komantera nareo amin'ny live afaka ihany koa mametraka fanontaniana dia tena hoe ataontsika izay hampisy fifanankalozana anazy dia mankany amin'ny sosany marina mandrakariva satria izay zavatra anatsarako ny fiainako miapaka foana amin'ny olona manodidina anahy ny ao an-tokantranoko ny any amin'ny toeram-piasako mipaka amin'ny Madagasikara dia rehefa mihasoa ny Madagasikaratsika dia mipaka amin'izao tontolo izao izany na tsy hitantsika maso ara izany ny valiny izay ilay fandehany izay ilay rohim-piainana izay ilay misy ahoana moa filazana azy rohim-piainana izany hoe misy mifandray daholo tsika rehetrarehetra tohim-piainana moa vady fa hoverina amin'ny saiko ihany izay rehefa avy eo ao anatin'ny mahazatra antsika izao ny asa tao an-kira
kaliana iangaliana mpifalinana tanterahana izay irina dia nihira ho vetivetesitsika mandritra nyity volana aprily ity dia mitsangana fa rehefa mitsangana manao dingana dia mandray anjara amin'ny fanatanterahana izay iriko mandray anjara hanatanteraka izay antenaina mandray anjara satria rehefa velona ao anaty dia izay izy nitanteraka satria efaina ndao ary atao tsaiko zao efa mahita olona be lehibe mitsangana toy izay dia manazava miaraka amin'ny rehefa velona ao anatinao mitsanganao ka manazava mioripaka mijoro aminy marina ka miara-misandratra horeare sy fifaliana ho any firenena ka miara-misandratra horeare sy fifaliana ho any firenena mitsanganao ka manazava mioripaka mijoro aminy marina ka miara-misandratra horeare sy fifaliana ho any firenena ka miara-misandratra horeare sy fifaliana ho any firenena velom-bolo foana isaky ny mihira nyity hira ity asa raha azonareo an-tsaina ny sary atao anatin'ny saiko ato fa zaraiko anareo kely inona ny hitako atao anatin'ny saiko ato mahita ankizy mahita zatovo mahita tanora mitsangana any am-pianarany any an-trano hoe mioripaka mijoro amin'ny marina hoe izay safidy amin'ny marina dia mifanentana dia mifanampy dia mifampianatra fa tsy ny tanora ihany fitanareo ohatrany tamin'ireny fotoana alefa barea tamin'ny 2014 ireny tsy hoe mandritra matitra ihany misy an'ireny fa isaky ny manangana saina rehefa latsinainy ny any amin'ny orinasa sy ny any amin'ny lycée na any amin'ny toerana misanakalo dia tsara ao anatiny fon'ny olona mihitsy rehefa mihiraniram-pirenena io fa izany mitsangana izay zavatra mazava ty anato izay zavatra tsara ty anato na kely ohatry n'inona ary ny haiko hoentiko manazava ny hafa fa izao rehefa olona entany mpitiavana dia olona entana ihany koa amin'ny fahamarinana amin'ny asa amin'ny fifandraisana izany ny film atao anaty izany ny rona tsara atao anatin'ny saiko ato ry havana zaraiko aminareo efa velona atao anatin'ny foko mampietana ny foko izany rehetrarehetra izany natao hoe finoana ny anaran'izany mbola tsy misy mbola tsy izay aloha no hita maso fa atao anatiko ato efa velona ary efa misy zavatra mananaina ato afatra mananaina ao anatintsika ao izay no maha-olombelona tsika ilay mahay mampisy ny tsy misy amin'ny alalan'ny fitiavana amin'ny alalan'ny finoana dia mianta amin'Andriamanitra hoe avela ho velona elaela mba hahafahako mandray anjara biriky miaraka amintsika rehetrarehetra ahita maso an'izay zavatra efa hitako atao anatiko izay dia tena aloha efa misaotra sahady hoe manantena hita an'izay satria ny zavatra ataoko koa mandeha miroso makany amin'izay na dia kely sy bitika ary tsy maninona fa ny votsinampy foana ny lasa ngeza be rehefa avy eo sa ahoana izay resaka fifandraisana no resahantsika raha mitentsika hoe manahina fifandraisana dia midika izany hoe misy simba ilay fifandraisana naorina tamin'ny voalohany fa rehetantsika kely aloha indrindra ho anamana izay tsy nijeriny tamin'ny farany teo fa ny atao hoe olona mifandray dia satria olona samy hafa daholo tsika ny olona A dia hafa amin'ny olona B zako hafa amintsika dia ny olona hoe mahay miaina tonga soa io
Ny olona mahay miaina dia olona sady mandray no manolotra, mahay mandray mahay manolotra. Dia hitantsika koa anatin'ny teny hoe fifandraisana mety hoe iray, tsy hoe mitovy ny dikan'izany, tsy hoe tokana ny dikan'izany fa mampifandray, izany hoe mampiray tontolo samihafa, mampiombona sehatra samihafa, izany hoe misy zavatra hikambanana na hifandraisana ao anatin'izay fifanakalozana izay mihitsy ilay izy. Misy zavatra ao amin'ny be alefany amin'ny A dia raisiny ny A, dia misy zavatra ao amin'ny A mankany amin'ny B dia raisiny B, dia mifanakalo izay ilay fifandraisana. Fa izao satria asy be izay sy laloha samy tsy misy tonga lafatra, samy tsy misy mbola tanteraka, fa eo an-dalam-panatsara-piainana daholo isika rehetrarehetra, dia indraindray mifandona, indraindray tsy mifankahazo, indraindray misy teny mibolisatra, indraindray misy teny mamparary, na olona mifankatia ohatran'inona ary tranga izany zavatra izany noho ny fahasamihafana fotsiny tsotro izao. Dia ahoana ny atao? Izany hoe ilay tetezana hazo nanomboka naorina teo izany tsy nihamafy fa nisy lavaka. Inona mitranga rehefa misy lavaka ny tetezana? Raha ohatra ka tsy amboarina dia mijanona eo ilay lavaka ary mijanona ho hazo ilay tetezana, izany hoe tsy afaka mbola ampifandraisana na andefasana hafatra mavesabesatra. Dia inona no mitranga? Mifantina be ianao. Ohatry ny any am-piasana matetika ataoko an'ny ihany hoe mijery meteo indray, jerena aloha raha sefo manao ahoana ny toetr'androny eo, afaka miditra ao ve manontany sa ahoana? Na dada sy neny koa indraindray rehefa avy miasa dia indraindray lasa ohatran'ny cactus be ireny, tsy samiditra ny ankizy. Tonga dia voatsindrotsindrona eo. Dia hitanareo, lasa tsy afaka tena mitsotra milaza an'izay ao am-po, fa amboarina aloha ilay izy dia miandry fotoana kely dia ka sao dia mbola latsaka anatin'ilay lavaka indray, marary latsaka ao anatin'ilay lavaka. Dia atao izay ialana amin'ilay lavaka dia fatipatenina be ilay zavatra, dia lasa indraindray tena lasa azo atao hoe kilalao an-tsehatra ilay izy. Tsy tena ilay marina ao anatiny tenenina, any ao anatin'ny saina fa be ny voalaza, se ny voasoratra, dia no atao dia voametsy mifankahazo ny rehetrarehetra. Nahoana? Misy lavaka ny tetezana. Ary ny lavaka dia milaza hoe misy fery ao anatin'ilay aina. Dia ahoana ny atao? Andao jerevantsika fa misy dingana 5 indray. Misy dingana 5 ahafahana manarina ny tetezana lasa ny ratsy io. Satria inona no mitranga? Ilay fifandraisana natao ampahery lasa namono, izany hoe tsy namono hoe voatsatokanto sanatria, fa lasa namono ilay afony redareda tao, lasa namono an'ilay zavatra nantenaina tao, lasa namono izay zavatra nifanarahana, izay ohatra. Lasa namono fitokisana, lasa namono fiadanan-tsaina fa lasa nampitebiteby. Ilay fifandraisana natao ampahery lasa nisy herisetra ilay izy. Ampahery ny tadiavina voatery ianao tao anatin'ilay izy. Izany hoe natao tery vaimanta fotsiny dia tsy ao anatin'ny fahalalahana ny anaovana safidy, fa ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny fandrahonana, dia tsy tena hoe malalaka manao safidy manaraka an'ilay zavatra atao, satria mety tsy naka fotoana koa na nazava fa hoe izay ny baiko dia ataovy. Izay izany. Dia eo ianao manomboka miforotra fa tsy malalaka intsony. Ilay fifandraisana nataona ampahery koa, ny penipenina ianao no ilay zavatra nitenen'ilay olona fa voafitaka dia arỳ miantsana ary nandefasany ianao no resaka fialonana na zavatra hafa marobe dia very ianao. Ianao izany nieritreritra hoe mba handroso latsaka ny akanda ianao. Izany zavatra rehetrarehetra izany mahadiso fanantenana, mampisy fery ao anaty izany. Ahoana ny atao? Voalohany aloha, ao anatin'ny fifandraisana, miaiky fa misy tsy ara-dalàna. Any aminao izay voadona, miaiky hoe tsy ara-dalàna izany. Zavatra tena hoe anisany mbola misy fotoana mbola handalina bebe kokoa an'izay. Tsika malagasy
mora manaiky loatra zavatra tsy ara-dalàna dia ataontsika hoe tsy maninona nefa maninona nefa ianao marary. Dia izay zavatra izay tsara hovaina satria izao marina aloha tsika tena nisy be loatra mihitsy no nampianarana antsika hoe mila mahataty ny marary e, izany ny fiainana anie tsy mora e, mila miaritra. Dikan'izany izany tsy vahana ilay olana. Izay ve ny dikany? Hoe tsy maninona voavoanao raha ilay afonao niredareda teo. Tsy maninona ary na anaty fandrahonana izany ny fandraisanao. Tsy maninona izany raha very ianao dia tsy afaka miteny hoe fa ahoana. Miala tsiny fa naka fotoana ely tsika ny resaka. Fa samy sarobidy sy samy mendrika ny olombelona tsirairay. Raha mendrika no hajaina ny olona mifandray aminao, mendrika hajaina koa ianao. Eto tsy miteny hoe mila mivatravatra ianao, fa mila miteny hoe misy tsy ara-dalàna izany. Tena mangataka miangavy mihitsy hoe mba hajaoko ny tenanao azafady. Dia ilay fanajana an'ilay teny izay satria fantatra hoe misy marary any anatinao any, dia tadiavo aiza ilay fery. Zava-dehibe mihitsy izay ho anao izay maratra. Tadiavo aiza ilay fery satria izao. Mba eritrereto hoe eto amin'ny tanana eto izany misy an'ilay fery, dia eto amin'ny andriny ianao ny andeha misy pansement dia mba eto ve izany. Tsy maintsy eo amin'ilay nisy fery. Mahafinaritra anao foana mahita mirana mikakakaka amin'ny kosa hoe mety tsy mirana ilay angamba no mefa. Izay ny hatadiavana an'ilay fizarany. Aiza no misy an'ilay fery, eo amin'ilay misy fery no mila sitranina tompoko. Dia hozy nareo hoe ka ilay olona manery anie tsy haiko izany mihitsiny e. Izaho tsy miteny hoe voatery ilay olona, izay ny tena tsara izay. Satria ianao izay mahatsiaro fa voatery na very no miteny hoe azafady fa navery anà ny zavatra noteneninao. Dia miteny ilay olona, raha tsotra ilay olona dia miteny hoe ay tena azafady, diso aho, ay tena azafady, fa tsy nieritrereto hoe izay no fiantraikany any aminao, fa tena miaika. Ary raha ohatra ka izay raha ny fahatsapanao azy nefa tsy izay mihitsy ny eritreretiko, dia ho fanajako anao dia miaika hoe ay raha tsy ara-dalàna aminao dia izay ary, izay ny mahafanao, izay ny tsy hitovizanao amiko. Dia manaiky aho. Manaiky aho. Ka ianao raha mba maratrako. Izay ny voalohany indrindra. Matetika ravana misy olona tsy manaiky. Lasa voame ary ianao voindroa. Indraindray matetika izany amin'ny tranga. Indrindrandrindra rehefa hoe tsy dia manetry tena loatra ilay olona manery na hoe tsy mety ilay fifandraisana. Fa izao mantsiny amin'ny fifandraisana tokony raha ohatra ka apetraka izany ny fifanajana dia tsy tokony misy manindry ny anankiray. Fa tokony mipetraka ao anatina fifanajana foana, indrindrandrindra rehefa miaraka amin'ny ankizy. Ahoana moa no anarahan'ny ankizy ny atao hoe fanajana raha tsika lehibe ara tsy manaja azy? Izaho tsy miteny hoe ny ankizy indray no hitarika antsika. Izaho tsy miteny mihitsy ny ankizy ny hanapa-kevitra. Fa fomba ahoana no ianaran'ny ankizy ny hamamina izany hoe manaja raha tsy eny ny tsirony. Vonona izy ny anaja, rehefa hajainao koa iny moa ilay hajaina. Enonao koa mba hefiny, enonao koa ny fihetsem-pony, enonao koa ny ilainy dia azo ifampiresahana izay ilay hoe mifanakalo. Fa matetika tsika tonga dia manindry satria lehibe. Dia hitanareo izay fifandraisana manindry ny hafa izay, ilay hoe ny kely tsy mba mamindro na hoe satria ianao izany manam-pahaizana kokoa dia mandatsa na manambany ny tsy mahay noho ianao. Satria ianao manana hoeti-manana kokoa dia mamindry avinga na manambany izay tsy manana kokoa noho ianao. Izay hoe famoretana sy fieverana ny hafa ao ambany noho ny teny izay. Manaiky efa misy ny saranga fa raha ohatra ka tena apetrakintsika ny fotom-pisainana malagasy izay tena tsapako fa tena sarobidy ilay hoe mitovy sandry tsika
dia amin'ny fifandraisana dia tena afaka foana ianao hoe tsy ao anatin'ny famoretana fa ao anatin'ny fifanazavana dia afaka mandroso. Ny haiko izany fa misy tsy ara-dalàna aloha. Izay ny voalohany indrindra ho anao izay voadona dia miresaka amin'ilay olona ianao ary tsy andrasana ela be hoe tamin'ny 3 volana lasa ako no voatoatoana dia izay efa dosie efa tsy tadidin'ilay olona intsony izany. Fa tokony hoe eo dia hoe raha amin'eo raha ohatra ka mafana be ilay olona dia eo afaka manao mangina volamena fa rapitsona raha afaka pitso amin'iny herinandro iny dia tokony resahana ilay izy. Eo zany tena tena mila fahasahina. Fa ilay fahasahina mifototra amin'ilay fijerinao ny tenanao izay tsapanao fa sarobidy ohatran'ilay olona resahanao. Dingana faharoa ahafahana manakona an'ilay fifandraisana izany hoe mahatonga an'ilay lavaka mba ho voatsetsina dia izay mampiferinayina sy mampitaitaina mavesatra ao am-po dia lazaina fotsiny ampahatsokana dia eo ny herin'ilay azafady re matoa izany narary tamin'ilay olona ilay izy dia tena tsy tany amin'ilay fomba izany no nanataterahanao an'ilay izy fa tany amin'ilay fady. Tany amin'ilay fady tamin'ilay olona izany hoe tany amin'ilay nanindrona anazy tany amin'ilay tena tsy mety aminy. Ka izy moa ny ahafantaranao tsy afaka vonanianao tsy vonanianao momba ilay olona fa rehefa voatsindrona na tsy mety ilay izy dia miala tsiny. Dia eto hitako hoe tena endry be ny malagasy amin'ny hoe manala tsiny satria ny tena nisy tsiny izany tany amin'ilay olona matoana ratsy izy dia nisy tsiny izay. Dia ny tsiny sy ny todo ho antsika malagasy tena zava-dehibe satria izy ahafafinao miverina aminao. Tsy alaonao miala tsiny dia amin'izay tsy miverina ho tody aminao iny. Atao hoe miantso todo mantsiny hoe mandiavana iny zavatra iny ary rehefa miverina aminao iny tsy miverina ohatran'ny nandefasanao anazy fa mafimafy kokoa. Ka ohatrany rary ny anana izany satria rehefa jerevantsika ny amin'ny fambolena rehefa hoe mamofy ianao tsy mamofy fa mamafy ianao voan'ny zavatra tsy voan'ny zavatra iray rehefa avy eo no tangosanao fa maromaro izany hoe rehefa miverina aminao iny dia mitombo foana. Dia eo hoe za koa tsy te ho azo tsiny izany hoe rehefa tsy nataonao fananina izany ilay izy hoe tsy tao anaty ara-tsim-panany nanaovana ilay izy fa noho ny tsy fahafantarana na hoe indraindray koa ianao tsy mifantoka dia indraindray misy teny tsy voahevitra dia iny hoe tena azafady fa miala tsiny satria nahoana misy asina ao antsika ny mahasalama ny fifandraisana satria amin'ny alalan'ny fifandraisana io tsika mampita aina. Izay no mahatonga ny malagasy sarotiny amin'ny hoe atsara ny fifandraisana satria tsy misy olona mahavita tena dia andao atsarana foana io tetezana io ary andao ary atao matanjaka tsara ao anatin'ny foto-kevitra malagasy mampahomby mihitsy ny mifandray am-pitiavana averiko ihany hoe ny mifandray am-pitiavana dia mifampihaino mifanaja mifampahery. Izany hoe mifanohatra mitateraka amin'ilay hoe mifanisy fery, mifandratra, mifampitaitaina, mifampiferinay tsy ao anatin'izany. Fa raha ohatra ka izay no mitranga miala tsiny re dia hoe ndao ary tadiavina ahoana ny apety ahoana ny ampiravina. Miteny ampahatsorana inona ny tsy taty izay ny atao hoe tsy misorona ianao dia izay fahatsoram-po izay hoe mila madio ny fonao izany hoe tsy tokony havesatra fa io fo io koa rehefa mavesatra mamparary io. Fa aloha tonga dia tenenina hoe inona ny mety aminao inona ny tsy mety aminao dia ny mbola kely alao manala biriky iray toy izay mandrava rindrina tompoko. Dia eo mihitsy efa niresahantsika ihany izy io fa tena averiko ombenombeny satria tena zava-dehibe hoe miaika hoe mila fahasahina io fa izao ny angovo hoentintsika ho sanao an'izay dia hoe za te hanana ny tsara. Ho anahy manokana anisan'ilay fiainana ngeza be mihitsy izy io fa ohatra hoe raha nahafantatra an'izay talohaloha angambany mety misy fifandraisana maromaro mety hafa noho ny tantanako azy. Fa efa tara loatra ilay izy dia efa tena loa be loatra ilay tetezana dia farany voaterina poaka ny sasany. Miala tsiny lala. Fa izany hoe izay navesatra ao am-po dia lazaina miala tsiny inona ny dingana fahatelo.
dingana fahatelo tena mbola fahendrena malagasy io ary fahendrena ny fanitsy tanteraka amin'ny soatoavin'ny baiboly ihany koa ny mamely. Fa te hiteny aminareo bokina psikolojia rehetra zao. Bokina psikolojia zany hoe tsy misy ifandraisana amin'ny finoanan'Andriamanitra io na inona finoana fa zany hoe ny scientifique efa nanao fikarohana koa fa ny fahaizanao mamela, pardonner ny resako eto forgive. Mamela dia tena antoky ny fahasalamany ny fifandraisana ary antoky ny fahasalamany ny vatana. Io ilay fahendren'ny Ntaolo toy ny voankazo anala izay mamy atelina fa izay mangidy aloavy ihany. Ny aloavy iny hoe avelao zany hoe tapahana legeja. Ilay zavatra nampigadragadra ny fonao na nidy ny fonao tao tapaka iny dia maivana ianao dia afaka dia malalaka amin'izay satria hitanao ny fomba anankiray ahitana ny hoe misy zavatra mihidy ao anatinao tsy te resaka amin'ilay olona ianao. Vindavinda be ianao rehefa hoe resaka aminy satria mihidy be ao fonao dia tsy te hivaky aminy ianao dia raha mbola ohatr'izay fonao dia mbola misy mihidy ao izany. Fa indraindray koa aloha ho resahantsika manaraka misy karazan'olona efa tena hoe mihoapapana be le fanorotorona na famonoana na fanjavana entiny eo amin'ny fifandraisany. Eo indray aloha afaka mamely ianao ao anatiny fa tsy mifandrairay loatra amin'ilay olona intsony. Satria ianao hoe heverinao foana ao anatin'ny fampahoriana iny ilay olona efa sady tsy manaiky miova no dia mba miatakataka kosa ianao ianao mba mila miaro ny tenanao koa satria ianao sarobidy tsy natao hitsakitsahana, tsy natao vonovonoana, tsy natao hoe hiaran'ny herisetra lava zao. Fa any anatin'ny fonao ianao afaka hoe tsy mitahiry an'ilay mangidy, tsy satria akarary ianao no mitahiry an'iny na tsy miova raha ilay olona ianao mila mamela foana ny anatinao any fa ilay fifandraisana amin'ilay olona no miandry anazy miova na mba metimety kokoa izay vao miverina indray na hoe mifandray amin'ny ohatran'ny teo aloha. Fa io tetezana io zany tsy maintsy ilay olona roa izay vao tena mivitrana tsara. Fa raha olona tokana fotsiny afaka mivitrana ao anatin'ilay fon'ilay olona fa ilay fifandraisana tena marefo foana ihany. Satria ny fifandraisana anie aterokalao iny. Fa ny rarintsika zany aloha hoe raisintsika hoe betsaka kokoa aloha ny tranga hoe miaraka mifanaiky ny andaniny sy ny ankilany noho ilay hoe tsy mety manaiky. Io zany arakaraky ny tranga. Afaka mametraka fanontaniana tsika rehefa avy eo na izao. Ny dingana fahaefatra aka fotoana kely ahako anazavana an'izy ity. Inona ilay hoe afindrafindrao? Dia indrao fa ataoko akira kely mihitsy. Afindrafindrao sahy manao dingana vaovao, anatsara ny vokatrao, tohizo hatrany hatrany afindrafindrao sahy manao dingana vaovao, anatsara ny vokatrao, mandra-pahaomby anao. Eo zany sotra mila manova, mila manatsara rehefa hita fa hoe nandratra an'ilay olona ilay toetranao na ilay fiteninao na ilay fomba fanaonao ka manaiky ianao hoe ao ary miala tsiny dia mifamela dia ny dikan'izany tokony misy fiovana, misy zavatra vaovao manatsara marina dia io mila ahorina. Ohatrany manamboatra tena amboarina ilay tetezina zany hoe io tena hoe avitrana ilay izy izay no manarina. Dikan'ilay manarina iny zany hoe misy zavatra tena amboarina mihitsy eo dia mazava ho azy fa tsy arakaraka zany ny alehibe an'ilay zavatra nitranga. Fa rehefa misy dingana na dingana iray kosa dia efa mba mifanampy hoe mifampahery hoe tsara ilay dingana fa tohizana. Dia iny hoe samy manao dingana vaovao iny atsara ao foana ny vokatrao satria
tsy vita anatin'ny ray andro indraindray ilay fanatsarana satria mety nisy toetra efa raiky tapisaka efa ela mila tsaraina, mila ovana. Tsy vita ao anatin'ny ray andro fa rehefa misy zany hoe fikirizana dia mba mifanampy ao anatin'ilay izy fa tsy mifandatsa. Dia toy izy ho hatrany mandra-pahomby anao. Io zany misy lalàna ny fambolena sy fikolokoloana fahazarana vaovao. Raha vao miresaka fahazarana tsika dia ohatran'ny olona mikotrana. Tsy vita anatin'ny ray andro. Ny atao hoe mikotrana tsy hoe androany mafana fo be dia iny zany fa manao fanazarantena dia eo dia mijanona. Tsy misy ozatra hetsarana hebokona mihitsy raha izany no ataoko fa tsy maintsy mba isan'andro na intelo isan-kerinandro dia miverina manao an'izay eo. Ohatr'izay koa ny fahazarana amin'ny resaka toetra. Ny siantifika zany ny mpikaroka nahita hoe mila 3 herinandro eo ka zavatra averina isan'andro izay vao latsapakany anatinao dia tena lasa fahazarana raiky tapisaka dia lasa tena toetra ny aminao. Dia io ny hoe mila faharetana io ry havana. Ohatra zany hoe any amin'ny toeram-piasana misy olona hoe ohatra zany hoe miavonavona be foana ohatra taloha dia tsy mba miarahaba mihitsy dia efa resahana izy hoe mandratra tsy mety aminay ilay ianao tsy miarahaba fa izao nisotroavina apetraka ato hoe mitovy saranga daholo ny rehetra tany amin'ny toerana nisy anao taloha angamba mety ohatran'izany mety izay angamba nitezananao fa izao tsara tena mba azonao mila ahitsy izay zavatra izay raha hoe mba hanatsara ny fiarahamonina dia miaiky ilay olona tena azafady fa tsy azoko an-tsaina fa marina tokoa izany eny marina ao fa ezaka ampitsony eny izy tonga dia olona ao anatin'ny 10 ihany no arabainy fa ny enina ohatra tsy arabainy. Dia raha izaho zao mijery an'izany dia efa misaotra anazy aloha an'ilay 4 satria toetra tsy narabaina. Dia efa miteny hoe ao fa toy izy hoe bon le enina aza be menimenina nareo fa efa mba nanomboka izy dia toizany iny. Dia ny olona rehetra rehefa hoe midao hanampy anazy dia mba samy miarahaba mafimafy kokoa rehefa izy ny resahana dia hitanao hoe manomboka miditra izy tena miezaka satria zavatra mifanohitra amin'ny zavatra nanabeazana anazy zany zavatra zany tsy ao anatin'ny ray andro zany dia miala. Ilay faharetan'ilay olona manodidina koa zany eo amin'ilay mahay mampahery anazy eo anatin'ilay dingana atao mampafaingana an'ilay izy dia miverina foana hoe atero kalao io ny andaniny sy ny ankilany samy manao ezaka. Iny afindrafindrao iny mahafinaritra ana amin'ilay afindrafindraontsika malagasy moa mandroso foana zany hoe misy dingana kely vaovao fotsiny dia sahia atao aza miandry zany hoe tsy maintsy tonga lafatra izay vao manao dingana fa iny zavatra iny mahatonga hoe ao fa manaraka indray tsy aloha dingana kely be dia be isan'andro dingana kely dia ao anatin'ny herinandro anatin'ny 2 herinandro mba misy zavatra misongadina toy izay hoe miandry zavatra mipoaka be izay vao anao dia amin'ny fetritsy ho ataonao mihitsy ilay izy. Dia atsarao foana koa ny vokatrao dia iny zany eto te anitrikitrika hoe rehefa ao anatin'ny hoe fanarenana fifandraisana dia tsy tokony any anaty fiampangana ny fijery fa any anaty fanasoavana indrindra hoe ilay olona rehefa mba miaiky hoe ao raha fa miezaka. Misy indray nefa olona miteny hoe eny satria izy matikena maso fa ao anatin'ny fony izy tsy tena te hiezaka akory dia ahoana ny ahitana an'izay hoe tsy te hiezaka akory izy tsy manao dingana mihitsy izy. Hitana hoe tsy manao ezaka mihitsy izy hanao dingana. Ahoana indray ny atao amin'izay fotoan'izay? Mba verina ilay toetra ratsy rehefa miverina foana dia tenenina hoe dia tsy mety amiko mihitsy ny kosa izany. Fa ianao rehefa miteny dia izay moa izy fa dia tsy maintsy misy tranga zany fa arakaraka ny tranga samihafa za tsy miteny hoe isaky ny hoe tsy mety aminao toetran'ilay olona dia tsy hifandray amin'intsony ianao arakaraka ny hoe atraizany fiatraikan'ilay toetra eo amin'ny hoe fanimbanan'ilay fifandraisana sy fanimbanany mahaenao anao. Iny zany arakaraka ny tranga fa eto tsika amin'ilay faha-4 hoe azo atao tsara mihitsy ny mametrana fifandraisana mafimafy orinasa bebe kokoa dia iny hoe manao dingana vaovao mankany amin'ny fanatsarana dia eo mihitsy ny fikolokoloana ilay fifandraisana misy dingana vaovao azo atao foana hanatsarana anazy. Dia ny farany soa lavo ay amendrika lavo izany matoa nisy lavaka ilay fifandraisana fa ny zavatra tena tiako asongadina rehefa hoe atao izay dingana 4 izay
dia tsy hazo tsony ilay fifandraisana teo na nisy lavaka fa lasa rary vato. Izany hoe matanjaka ilay tetezana, matanjaka ilay fifandraisana. Indraindray rehefa hoe misy tsy fifankazahoana, rehefa hainao no mitantana tsara an'ilay tsy fifankazahoana dia vao manamaforona an'ilay fifandraisana ilay satria mifankalala bebe kokoa ny olona ary tsapa fa ao anatin'ilay fifandraisana misy fanetretena amin'ny andaniny sy ny ankilany, misy tena finiavana, dikan'izany misy fitiavana te andeha lavidavitra kokoa amin'ny resaka toeram-piasana eto. Indrindra mazava ho azy fa amin'ny ankonany izany anany hoe sehatra tena hoe hanamaminana izany fifandraisana ampitiavana izany dia mazava ho azy fa any matevina izy. Fa raha ohatra ka hoe sehatra asa ny resahana dia ho hitanareo fa rehefa matetika mantsy tsika malagasy averiko mihitsy hoe tsika malagasy ny olona tsy nanana matetika izay amin'ny resaka hoe fampiofanana amin'ny resaka fifandraisana io miverina foana hoe za tsy te hiady, za tsy te hiady, dia satria tsy te hiady dia aleoko tsy miteny dia miaritra eo dia ilay miaritra iny mipoaka rehefa avy eo dia vao mieloha miaratsy ilay tetezana. Efa fifandraisana efa mandritra ny 10 taona dia fampivindavinda fotsiny dia samy manao ny asany fotsiny dia hitanao mihitsy hoe tsisy fifandraisana dia ilay firaisan-kiny izany tsy azo mihitsy na efa 15 taona niarahana ny asa ary satria samy manao ny anazy fotsiny dia hoe de toute façon nga moa ifankatỳ ny aleha aty am-piasana aty fa samy manao ny asany. Za hoe odoy tsy mahita ianao fifandraisana izany hoe olona andeha tena sady aompy no misy fiadanantsaina fa iza ny teny aminao hoe mandritry ny adiny valo ianao andeha hiasa dia hiferinayna. Iza ny misy an'izany any anatin'ny fifanarahana sy fifanekena. Miala tsiny mihitsy ny ahako fa raha ohatra ianao ka mijery ny fenitra iraisam-pirenena ny norme ISO 9001 version 2015 dia ny resaka bien-être au travail no ivon'ny fenitra, izany hoe fafinaretam-piainana feno, fafinaretana sy fiadanan-tsaina ny antony satria rehefa marary lava ianao no nivesatra ao anaty fonao fifandraisana tsy manjary amin'ny asa adiny 7 isan'andro, adiny 7 isan-kerinandro, adiny 770 isam-bolana, marary ianao farany. Miantefa aminao ilay izy fa miantefa ihany koa amin'ilay orinasa. Dikan'izany na ny tompon'ny orinasa na ny tompony andraikitra rehetrarehetra amin'ny orinasa tsy tokony hametraka mihitsy hoe toeram-pahoriana ny orinasa, tsy tokony toeram-pivelarana ny orinasa ary hoe sady mifanohitra anie izany amin'ny dikan'ilay hoe orinasa. Manorina ianao fa tsy handrava, hanorina zavatra ianao fa handrava fon'olona, hanorina zavatra ianao, hanorina tompom-barotra ianao fa hanitsakitsaka zoan'olona, hanorina tompom-barotra ianao fa hanitsakitsaka fifandraisana. Izany ve dia mba mahitsy? Olombelona no manoratra ny tantara. Efa voasoritra mihitsy fa ao amin'ny resaka fitantanana ny fahaizana mitantana fifandraisana dia ao anatin'ny zavatra mila fehezina. Tsy mandeha ho azy io ry havana. Tsy mandeha ho azy io fa mila finiavana hoe ahoana no ahafahana mamitrana fifandraisana matanjaka. Mila orina izy aloha. Dia raha ohatra ka misy lavaka dia mila arenina, mila mahay manarina ianao ary tsy maintsy misy eo amin'ny lalam-piainana potraka. Tsisy olona mandeha tany ka tsy potraka. Izany hoe ao anatina fifandraisana misy foana fotoana mety tsy mifankahazo. Inona natao ndao hiresaka? Ndao miresaka. Fa indraindray io izany tena mila hatsaraintsika mihitsy ny antsika malagasy. Za tsy te hiady, za tsy te hifanatrika, za tsy te hifankahitana izany fa za tsy te ho gidrak'izaina eo. Tsy any amin'ilay hoe gidrak'izaina fa azo atao milamina io zavatra io. Fa dia ny mbola kely ilay zavatra dia hoe izany koa hoe dia ifampiresahana. Eny ka tsy nitsoniavy eo foana fa hitombony io e. Ny olana rehefa tsy teneninao ilay izy dia averin'ilay olona. Dia avy eo mitombo ny olana ka tamin'izy mbola kely raha tsy hainao ny tantana azy dia rehefa lehibe ve ilay izy no hainao vao mesarotra. Dia izao anidingana fahadimy satria soa lavo izany hoe raisina hoe raisitsika hoe
tompony ny fankalalana bebe kokoa tao anatin'iny tsy fifankazahoana iny, satria fantatro hoe inona ny fomba sy fady eny aminao, inona ny fomba sy fady ety amiko, fantatro hoe inona ny zavatra tsy tatinao, inona ny zavatra tsy mety aminao, dia andrasy fa dia izaho koa hiezaka mba hanaja an'izay satria te hanatsara an'ilay fifandraisantsika, dia mahay mamindra. Mahay mamindra, izany hoe tadidintsika nefa ny zezika anie ry havana ka miainga amin'ny fako. Izany hoe le ahatonga ny tany holonaka bebe kokoa sy hamokatra bebe kokoa, ny ainga tamin'ny ravina milatsaka, ohatrany hoe ilay zavatra tsy ilaina na zavatra ditro, fa fahendrena be mihitsy anie izany hoe le fahalavona iny navadika hoentina ahatonga motsamotsana kokoa ny tany sy ahatonga ny tany holonaka kokoa, dikan'izany afaka hamokatra bebe kokoa. Fahendrenana izany. Izany hoe tsy resy mihitsy izany ianao, fa mivadika ho fandresena ho an'ilay fifandraisana iny rehefa hainao no manarina anazy. Ao anatin'ny filaminana, fa izany hoe ao anatin'ny fisokafam-po marina dia eo mihitsy hoe izay no mahatsara an'ilay tsotra. Indraindray mantsy rehefa tsotra ianao dia ataon'ny olona hoe bonaika, dia ohatran'ireny hoe olona dondrona ireny. Izay aloha matetika ny fandraisan'ny olona anazy. Fa nefany iny fahatsorana iny mahatsotra kokoa ny fifandraisana. Na ireo koa dia tsy mba fetsifetsy, bonaika be an'Andriamanitra. Ohatra hoe aleo tsotra, mazava, fa maninona ny ianao amin'ny koto tsy maka? Miala tsiny aloha fa tsy fenitra ho anà mihitsy ny koto tsy maka. Satria koto tsy maka fanao fetsifetsy. Vao mbola nampanao misy fampiofanana nataonay amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hanomezana an'izany fampiofanana izany. Hoe rehefa mifampiresaka ianao amin'ny sehatry ny asa, dia aleo tonga dia mitsotra ny amin'ny marina amin'ny tombontsoa tadiavinao dia aingakaingana kokoa amin'izay fotoana izay. Mazava ho azy fa misy foana ny mpamitaka sy ny mpandainga. Fa ianao aleo tsy ao anatin'izay vondrona izay. Dia hoe karaha handaingan'ny olona ary ianao. Eny efa marina ny hita mipoitra eny foana. Lainga koa, hita amin'ny farany. Dia rehefa lainga ny iainanao dia sarotra be ny manome fitokisana anao. Eloka hibaboana mody ravina. Averiko ihany fa mety misy namana mbola tsy naheno an'izao angambany hoe amin'ny resaka varotra. Matetika mantsy ny amin'ny resaka varotra mandritra ny taona maro, 20 taona maro tena nilomano tao amin'ny resaka hoe fitantanana ara-barotra. Dia indrindrandrindra rehefa hoe mifandray amin'ny client, rehefa hoe misy mpiara-miasa manao zavatra diso na tsy mety dia tezitra be ny client, dia anisan'ny asanay no manarina an'izay na mandray an'ilay fitarainana dia mitady vahaolana. Dia tadidiko tsara mihitsy hoe nisy lehibe an'ny ekipanay tena hoe nanery anà handainga satria izy tsy te hoe ho faty antoka hono izy andeha hanarina ny zavatra mety ho diso fa izy hono no tsy diso. Dia mila mandainga kely dia izaho tsy mety mihitsy. Izaho tsy handainga. Tsy handainga satria izaho tsy voatery asa eto foana any aoriana any ko miasa amin'ny toerana hafa na ohatr'izany dia fantatry ny olona iny hoe nandainga taminy dia izahako no vomafy eo fa tsy ny orinasanao fotsiny dia tsy nety. Dia tena nametraka mihitsy izy hoe dia mieritrereto ny asanao rehefa izany dia izaho hoe dray vonona mihitsy ny hiala rehefa izay. Fa na ianao manaiky hoe zahako anao no marina dia jereo vao rehefa avy eo hoe inona ny vokatra. Dia inona tokoa fa tena nataoko ilay izy dia lasa mibaboka. Dia lasa niala tsiny tany amin'ilay client hoe niala tsiny fa diso izay fa ao fa reny. Verina avy any contrat ngezangezan'olona eto no azo. Dia tena nataon'ny olona mihitsy ny servisinay hoe servisin'ny fitsanganan'ny maty hono. Satria ilay client maty miverina. Teny fotsiny izany hoe afaka avitrana ilay izy raha mijoro amin'ny marina. Iny ilay hoe mitsangana dia hanazava, mihorom-paka, mijoro amin'ny marina. Indraindray ianao diso lavaka misafidinao tsy voatery nety foana fa miaika ianao fa izay no maha olombelona ny olombelona. Izaho aloha dia tena miaiky hoe tsy nety tsy voatery nety daholo ny fanapa-kevitra rehetrarehetra niraisiko tamin'ny fiainana fa izao vao very raha tsy maka lesona tamin'ireny fanapa-kevitra tsy nety ireny.
soa lavo aya mindrina zany lesony raha ohatra ianao zany ka tsy miaiky hoe tsy nety reny dia vomenao hiverina anao an'iny indray zany ka ianao ihany no vomafy eo dia zao rehefa ohatra zany ka vita le dingana anankiefatra hoe hotenenina hoe inona le tsy ara-dalàna dia miala tsiny nanao azafady dia rehefa avy eo tena hoe namela navela any amin'izay iny hoe lasa ny lasa iny dia nanao dingana hanatsarana n'ilay fifandraisana makasitraka ny ezaka sy ny vokatra eo amin'ilay fankasitrahany tompoko ny lakile mahatonga n'ilay hazo lasa vato lasa rary vato ilay izy rehefa mahay makasitraka ianao fa indraindray ma tsy misy olona tsy makasitraka izy fa sao dia hoe sao dia dogadokafo ana hono ka voame manitsaka raha vao tenitenenina dia voame miverina amin'ilay fahazaranjasina na tsy izay amin'ny resaka psikolojia raha tianao hanohy anao an'iny ilay olona dia ampahery izy hoe mety tamiko iny aho fa tena tohizo dia makasitraka ny ezaka indraindray mbola tsisy vokatra fa ilay ezaka aloha akasitrahany dia eo ilay mampahery iny ilay mampahery izany hoe matanjaka ilay ezaka tsara natao satria ankasitrahana ilay izy dia rehefa misy vokatra koa dia mba hoe makatsirony hoe makafy an'iny vokatra iny fankasitrahana iny tompoko tena azo atao hoe fanalahidy ny fanatsarana fifandraisana ka na dia ohatra ara misy lavaka azo harenina io ohatry ny lamby io hoe azo avitrana ihany fa izany hoe marina aloha hoe rehefa rofotra ny lamba rehefa vitrana dia tsy dia tena matanjaka loatra ilay izy fa na izany ary azo atao ihany amaranantsika ny fizarana voankazo anala ny tantara izay tsara sy manga no ambara ny foko dia ny fonao koa lapa misy alitara fa ny teniko dia fa teninao koa ny teniny izay mitsaranao raha sanatria mamotika tsy ahavelako hibahana andratra fa indraindray tafiditra ihany raha tafiditra ilay izy dia izay tena ilaiko dia lazaiko io ny lakile ampahatsorana tantaraiko dikan'izany rehefa hoe nandratra maty iteneniko hoe nandratra anao tsisy miseho mafy be izany ny foko fo tsy fo vato eo fono dia raha ozy ilay olona hoe voame izany ka hoe tsy rara iny dia efa fantatra hoe ao anatin'ilay olona hiatakatahana izany fa za tsy hovelesinao indroa intelo eo foana fa voavely indray mandeha tsy rara inao dia tsy manatokatona firy intsony aho izany isaka ny tena vomafy ny fifandraisana natao ampahery fa tsy hamono hanery havery dia tena hoe andao hajaina ny tenantsika dia hajaina koa ny hafa ny antony mendrika hiaina fifandraisana mirindra mahasalama mampahery tsika izany hoe miainga avy amin'ny fitiavana amin'ny aladin'ny paska mampatanjaka fifandraisana no resahantsika io fanatanjahana fifandraisan'io dia tantaram-pitiavana mazava ho azy hoe ahoana kay moa izany hoe efa hainao no nanorina hainao no nanarina ahoana mahatonga anazy tena rary vato tanteraka na eo amin'ny sehatry ny ankohonana izany na eo amin'ny sehatry ny orinasa izany na atao amin'izay mba hapetraka eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina malagasy fa misy lalana misy soro-dalana mazava izay ny masaka androany lavalava indray ny anjarako fa dia tena vonona mihaino anareo am-pifaliana dia ndao atongotsika laloza hoe efa vonona be mihitsy dia mihaino anay mihaino anao izay laloha ina ny tena songadina andro Bandrehetra tena nisongadina ny lohahevitra aloha voalohany manarina fifandraisana tena zava-dehibe satria ilain'ny tsirairay avy izany hoe manarina fifandraisana raha ohatra ka misy ny zavatra tsy milamina dia mila fantarina aloha hoe aiza ilay fery aiza ilay zavatra tsy mety dia aorianan'izay dia miditra amina fanaovana azafady fialana tsiny dia mila mahay mamela heloka koa moa izany mila mahay mamela ny anankiray dia avy eo manao dingana vaovao na ny andaniny na ny ankilany manatsara dia avy eo rehefa misy ny ezaka eo amin'ny roa tonta dia mifankasitraka mifankasitraka izay dia mankasitraka ny ezaka izany
sy ny vokatra izay natao dia amin'izay tsara ny fifandraisana. Tsy hoe ilay iray ihany mankasitraka fa ny tena tsara mifankasitraka dia Misaotra laloha. Mamy be. Inona ny nitady? Saotra betsaka miarahaba ny rehetra. Saotra betsaka amin'ny fizarana androany fa tena mianatra zavatra vaovao foana. Ny zavatra tena nisongadina dia tsara be daholo aloha ilay dingana anankidimy. Fa ny zavatra netretiko izany hoe tao anatin'ilay izy dia hoe ilay matetika koa ilay ahoana hoe vato misakana tsy ahafahana mifandray amin'ny hafa. Dia ilay resaka ilay hoe naratra na ilay hoe tsy fahaizana mifandray amin'ny tenanao aloha. Raha tsy mahay mifandray ny olona tsy mahay mifandray amin'ny tenany matetika sarotsarotra kokoa ny ahafahany mifandray amin'ny hafa. Dia iny ilay tsy ahafahana mifandray amin'ny teny iny nefa ny vokatry ny ratra isan-karazany tamin'ny fahakely na hoe tamin'ny fitombony na hoe koa amin'ny maha-olo-dehibe azy dia fa tsy naizany na izany ary tsy tokony hoe atao excuse iny izany tsy ahafahana mifandray amin'ny hafa izay angambany. Izay aloha tena marina. Fa ny zavatra tena miinteresse anahy mahafinaritra anahy hoe manino ity izy resaka momba ny psikolojia anta satria iny moa ny sehatra misy anahy kokoa fa ampifandraisiko daholo ny rehetrarehetra ilay resaka ilay hoe trauma izany ilay traumatisme iny tena misy fiantraikany be dia be amin'ny olona tsirairay avy raha indrindra hoe arakaraky ny famafisan'ilay izy. Dia izay no hitako hoe vato misakana, anisan'ny vato misakana. Dia nefany amin'ny samy olombelona ilay fifandraisana io ahoana hoe izany hoe fifandraisana anisan'ny ilain'ny olombelona mampamelona ny olombelona izany satria tsika ny olombelona izany hoe être ina moa izany hoe social. Dia rehefa sahiran-kirana na hoe sarotra iny dia misy fiantraikany be dia be amin'ny tsirairay avy dia fa io izany hoe io ny ilain'ny olombelona indrindra nefa ny anisan'ny mampatahotra ny olona koa na ilay mifandray amin'ny tenany koa na ilay mifandray amin'ny hafa. Misaotra. Mety indray andro any angamba ny mampieritreritra anazy zavatra tenen'ny Tija hoe hidirantsika tsy hoe lalina fa mety ho resahana eo angamba ny resaka hoe ahoana fandraisana an-tanana ny tena hoe ratra-po lalina na traumatisme ireny. Na dia tsy hiditra ny amin'ny teknika amin'ny psikologa ary satria tsy any amin'ilay tena hoe fanasitrana zavatra lalina mila fitsaboana tsika fa apetraka eo amin'ilay hoe fahaizana mifandray amin'ny tena. Efa niresantsika ihany iny tany amin'ilay hoe fihetsiham-po fa misaotra. Iza ny namanao amin'ilay UAE? Azafady. Miarabantsika rehetra ibody Alors inona ny songadina ho amin'ny body androany? Bon, miarabanareo rehetra aloha dia ny zavatra nisongadina ho anahy androany dia tena be dia be raisiko atsoratra indray koa zavatra rehetra izay niraisiko teto satria tena sarobidy tokoa ny teny malagasy. Dia ny zavatra niraisiko dia hoe mila mifandray am-pitiavana isika voalohany indrindra. Dia manarak'izay dia araka ny teneninao teo koa hoe mila miala tsiny raha ohatra ka nisy tsy nety natao raha nisy tsy nety natao na mety natao fanahiniana izany na tsy dia mila fahasahiana koa izy ianao araka ny teneninao teo hoe mila fahasahiana isika rehefa misy zavatra tsy nety. Mila tena mahasa milaza ampahatsorana amin'ny olona raha ohatra ka nisy tsy nety na koa raha ohatra ka ny zavatra nisy nety koa.
Dia ny zavatra hafa noraisiko teo koa dia hoe samy manao ezaka ny andaniny sy ny ankilany mba hanatsarana ny vokatra. Dia ny zavatra farany koa ny tena noraisiko dia hoe ilay fahaizana mifandray dia mitondra fahasalamana ary tena marina mihitsy izay. Voilà, dia nahafinaritra koa le sary nolazainao tately hoe raha misy fery dia mila sitrana. Ka hozy ianao teo hoe raha misy fery ny tanana dia tsy any amin'ny loha tokony hositrana fa dia eo amin'ny misy fery. Mahafinaritra anao mihitsy le sary nasehonao nanambarana le izy. Voilà, zay ny zavatra rehetra izay noraisiko fa dia tena misaotra anao indrindra amin'ny fizarana izay ataonao isak'Alahady. Misaotra Bodo mirary soa. Mifanandratra eto isika dia mena mirana fitenenina fa misy any amin'ny live aloha dia avy eo mirana mamarana. Mety hoe izay? Eny ary mety tsara miarahaba ny rehetra dia faly tafaraka amintsika rehetra eto indray makasitraka ny voalohany indrindra aloha makasitraka ny fizarana anta fa toany isak'Alahady dia voky amin'ny vatsy ny karakarainao sy nentinao anay dia mirary ianao lava andro ianana tokoa mba hiarahantsika iriary eto za koa tena mirary azaroaterako fa tena betsaka ny zavatra tianao atao dia mba hoengany mba samy hotojan'izay isika ahafahantsika manohy ny firaisantsika ina ao anatin'ny fifampizarana eto amin'ny tambazotra. Dia ny teny voalohany tiako ampitaina amin'ny anta dia ny any Daraolo. Tiako be ilay aleo manala biriky iray toy izay mandrava rindrina. Zay ny voalohany dia ny faharoa fahatsapako be koa ny hafanamponao hanta nampita ny afatra na tonga ny odo teo iny. Dia ny fahatelo miverimberina eto amin'ny teny malagasy ianana foana ny mampahery voankazo anala sy ny sisa. Misaotra ny lalandava anty. Misaotra Daraolo. Zay ny any Daraolo manaraka ny Daraolo ny any Lanja. Misaotra hatrany tena tiako sy ilaiko rehefa tsotra nefa ianao to ararotin'ny olona. Dia eo koa azafady kely misaotra Landy tsotra ianao fa mila entitra koa ianao rehefa tsy ara-dalàna ny zavatra ataon'ny olona, izany hoe tsy avela ararotin'ny olona. Manome ohatra zany izao hoe tsotra ianao ahoana hoe izany hoe afaka mametraka fetra ianao mba tsy ho ararotin'ny olona. Le fahatsoranao tsy midika mihitsy hoe tsy entitra ianao. Maly nisy fampiofanana nataonay dia nafinaritra be anao mihitsy fomba fitenin'le olona mpampiofana. Indrana teny vahiny kely fotsiny satria le fiteniny anazy hoe doux dans la relation mais dur dans les intérêts. Dia en fait dikan'izay hoe afaka malemy fanahy ianao amin'ilay hoe fahatsorana fa rehefa misy zavatra miopefy dia tsy manaiky ianao. Izany hoe raha vao manomboka manararoatra ilay olona dia tonga ianao dia miteny hoe za tsy manaiky an'izao zavatra. Ary tena entitra ianao amin'izay tsy faneken'izay dia vitanao fa miena ihany amin'ny mpanararoatra ka. Izay anisan'ny zavatra tena fianarana ngezabe tamin'ny fiainako mihitsy ny hoe tao anatin'ilay fahatsorana sy tao anatin'ny fahalemem-panahy sy fahatsaram-panahy dia nianatra hoe mila lanjalanjaina tanana ankavia sy ankavanana izy io. Satria ilay tanan'ny fahatsorana izany ao anatin'ilay hoe feno fitiavana fa tadidio foana fa ny tanana ilany tanana tia marina. Dikan'izany raha vao manararoatra raha vao miopefy dia dia fantatry ny olona hoe aika malemy fanahy ilay olona iny fa tsy azo atao izay tiana hanaovana anazy dia tsara ohatran'izay koa tsika. Marina indrindra. Misaotra indrindra anta.
Ny teny manaraka dia ny any Nirina. Mankasitraka satria ny fifandraisana tsy milamina manimba zavatra betsaka tokoa. Izay ny any Nirina dia tohiziko amin'ny teny Lala. Mankasitraka hatrany amin'ny fampianarana ny teny malagasy iainana. Manantena antsika rehetra manaraka ny fandaharana hoe andao zaraina amin'ny manodidina na fianakaviana na namana fa harena be ho antsika izao fampianarana izao. Tsy tokony ho telopolo fotsiny no manaraka ny fandaharana fa ny malagasy manao Facebook rehetra tokony hanaraka izao fampianarana izao. Mankahery hatrany. Misaotra tompo. Dia apitsapitao izany dia mifanampy eto isika mba ho betsaka ny olona hoe marina hoe telopolo no manaraka rehefa Alahady fa hitako ihany hoe eo amin'ny 500 na 700 no mijery vidéo tsy fantatra loatra mijery Alahady indray fa dia hoe mba mijery izay ampahany azo mijerevana izy rehefa avy eo fa ny tandrotsika marina mihitsy ny tenenao raha tapitrisa izany dia mila mihetsika. Tohiziko amin'ny teny lanja misy teny lanja teo aloha teo ilay mivaliany anty iny dia manaraka nampiany ato hoe misy olona agresiva foana rehefa miresaka ka na fantatrao aza hoe misy fery tokony ahitsy sy isitranina dia toa tsy sa manao dingana sady matahotra ny miteny ho valiny satria mety hoe lehibe noho ianao izy eo amin'ny sehatry ny asa. Ny sosokevitra amin'izay miatakataka ianao. Miatakataka ianao mba tsy ho tratran'ilay mivantravatra foana satria tsy mendrika ny iainao anatina zavatra misy mivantravatra foana ianao e. Dia izay faran'izay kely indrindra ifandraisana amin'ilay olona satria hoe tsy maintsy ifandray amin'ny ihany ianao fa tsy mifandray akaiky loatra. Dia izay. Dia fantany hoe rehefa tsy ho trapany ihany hoe ny farany hoe mba misy zavatra mila amboarina ny amin'ny ihany rehefa hiatakatahan'ny olona izy. Indrindra rehefa hoe tsy mihaino izy. Fa ilay izy kosa ny aloha tokony ho tsapany hoe misy zavatra ataonao fa tsy avelanao fotsiny amin'izao. Izay izany ny anahy tena mba tiako hitrikitrihana kely sy hampahirezana antsika. Rehefa tsy asiantsika valiny izany ilay zavatra tsy mety, ahoana ary ny hanovan'ilay olona anazy. Io lehibe anao io anie olombelona koa e. Marina fa ny saranga ny lehibe noho ianao ary hoe mety hoe manana izy fahefana hanimba ny asanao hoe fandroananao fa mba misy lalàna ihany anie nga azo hoahana amin'ny hoe resaka zavatra tenenina raha ohatra ka teneninao ampanajana ny olona fa ny asany tena te-hampahery mihitsy ny hoe aza avela amin'izao re azafady. Jereo aloha mialalo nenina. Mialalo nenina dia izao koa hoe ilay olona agresifa izany hoe olona manana herisetra matetika ny olona maratra no mandratra. Dia eo anefa ny ankabeazan'ny lehibe izay manana herisetra misy karazany anakiroa. Karazany voalohany hoe tena maratra marina fa tsy te halala hoe maratra dia satria amin'ny toerana misy azy dia matikena maso izy dia tsy te hiaiky hoe maratra fa ny mahalehibe anazy no apetrany dia vao ome izy manjakazaka. Faharoa indray misy olona tsy matoky tena fa tafapetraka eo amin'ilay toerana eo izy dia mieritreritra hoe ilay fanaovana herisetra sy fampitahorana ny olona no fomba hampatanjahana ny fahefany ahatonga ny olona lasa manaraka ny zavatra tenenina. Dia indray tena hoe fahabangana ny anaty fotsiny tsotr'izao sy tsy fahampiana fitokisantena dia mila mivatravatra izay vao hoe arahan'ny olona satria indraindray koa mety nampianarina hoe mila mandrahona izay vao manaraka anao ny olona. Dia izay hoe matahotra ho kakerin'ny alika sanatria dia fitsaka ny olona dia manaraka fa tsy natao hanaraka ao anatin'ny tahotra isika fa natao hanaraka ao anaty fahalalahana tanteraka satria olona samy manana saina fosy fanahy daholo dia andao ianarana izay fifanajana izay fa io koa izany indraindray tena ilay tontolo nanabeazana an'ilay olona mihitsy no mahatonga anazy manana an'izay lasitra izay dia iny no ezahantsika mifanentanety hoe azo atsaraina foana iny rehefa mitombo ny olona hoe tonga saina amin'izay ary manaiky dia lasa ohatra velona eny amin'ny fiarahamonina. Mira nanao fitenenana.
Misaotra anta, misy teny anankiray farany angambany amin'ny olona eto amin'ny live apitaiko aminao dia zaraiko ny azoko avy eo ny teny Ida hoe miarabo marina loatra ilay hoe tsy maintsy teninina ny tsy mety ataon'ny olona iray fa ianao ilay samy teny ianao ilay samy ny teny indray no todiso satria ny rehetra manaiky ilay zavatra tsy mety izany hoe tsy manaiky fa tsy miteny manaiky matoto ny teny hoy isika malagasy zay ny Anita. Ny akabeazany iny aloha hoe tsy hoe manaiky matotsy ny teny fa ny akabeazany matahotra sy tora-kovitra matotsy ny teny zay aloha dia tena ny angavy tazom'ilay fahasahianao amin'ny voalohany rehefa mitarika fanovantsika na mitarika fanatsarana tena marina hoe ilay olona resy lahatra amin'ilay zavatra tokony hatsarana ohatra ny olona mitonantonana sy maningana foana amin'ny voalohany dia ilay fandresendahatra hoe na zarery arana mijoro eto dia fantatro fa marina ny joroko dia za tsy inona manaja ny tenako miverina foana fa ny fototra ilay izy tsy any amin'ny hena maso mihitsy satria raha hena maso dia voahozongozona ianao dia tsy ho sahy satria hoe rabirabian'ny olona fa zao ahenanao coefficient izany hoe lanjan'ireny zavatra tenenin'ny olona amin'ny sisiny fa ry zareo ara no amin'ny voalohany izy tsy sahy dia mahitanao dia ataony hoe mitsolatsolana aloha ianao dia tsy maninona fa zakao tatazana fotsiny hoe tsy maninona fa mitsolatsolana marina za olona tsara dia raisy ohatran'ny kilalao ilay izy dia mbola fosafosain'ny olona any dia apio fosafosa fa any eriana any any za tsy mandray an'iny fa ohatran'ny rano amin'ny endamosiny kanakana satria nahoana za te hanana ny tsara za te hana tsara dia tazomiko izay finiavana na tsara izay tsy kivy amin'io satria resy lahatra fa inona ny lalana makany amin'ny fanatsarana dia indraindray marina hoe ianao mijoro amin'ny marina indray no ohatran'ny hoe trondrotondron'ny olona molitra dia tsy maninona inona ny olona azo atao mahakivy izany zavatra any fa ilay fandresendahatra hoe te hanana ny tsara dia hitanao iny finoana sy faharetana sy fitiavana iny raha vao mikambana ireo anankitelo ireo fitiavana fanantenana finoana lalam-piainana iny izay olona rehetra nanana an'ireo afaka nampiroborobo ny zavatra nafafiny fa mareta fotsiny eo tena mitombona mihitsy ny teny ny tolo izay maritra vadina andrina tsy hoentsotody ny farany marina indrindra sotra indrindra anta tonga tato an-tsaiko le fiteny hoe amin'ny teny anglisy le izy araka ny lazainy anta teo hoe mitsangana na ianao rery ara no mino an'ilay izy fa rehefa fantatrao hoe izay ny marina amin'ny fotom-pinoanao dia tena tokony izay no hitondrana ny zavatra atao le fiteny hoe stand up for what you believe in even if it means standing alone rafady tsy janona irery ianao fa ianao fotsiny no voalohany zay po za tsara be zay tena tsara be mihitsy dia ny zaraiko androany anta dia eo amin'le fahatelo le teboka fahatelo hoe mamela ny olona mamela ny tena koa satria ny fototra hitondrana ny fiainana moa ny aloha no afaka lazaiko dia ny fatoka tanteraka amin'ny resaka kristianina dia ny Andriamanitra inoana Andriamanitra mamela heloka dia isika eto ambonin'ny tany mandritra ny fiainantsika dia tsara raha mianatra mamela ny helokontsika tsirairay avy aloha ao am-potsika ao satria indraindray tsika ihany no mangeja ny fotsika amin'ny zavatra ataontsika dia le heloka tsy avelantsika amin'ny tenantsika lasa indraindray ara-tsi-panahy ataontsika amin'ny olon-kafa izay resahantsika izay mifanenantsika satria be loatra le atao-po tsy avela dia
tena marina mihitsy ho lazainao io hoe mila faharetana ao anatin'ilay izy satria rehefa ampiarina izay hoe avela ny heloky ny tena, avela ny heloky ny olona na dia olona tsy miala tsiny aminao mihitsy ary iny no tena hitako mafy indrindra hoe olona tsy niala tsiny taminao fa dia avela ihany ny heliny satria atao iny ho an'ny fonao, ho an'ny fon'ny tenanao ho anao fa tsy ho an'ilay olona satria ianao no mila miala mibekejana izy dia zay ny sary tonga tato anta amin'io teboka fahatelo io hoe tena zay mihitsy iny le entambe entin'le fangejana iny mave satria ny taritiny isanandro eny atao sary hoe ohatran'ny bagage misy roulette. Tsisy roulette. Bagage. Tsisy roulette vao me mavesatra. Fa iny le bagage iny afaka isika ihany manokatra ny fermeture manala an'le entanao anatiny dia maivana isika fa tsy mila taritiny isanandro iny fa dia tsara raha ohatra ka miezaka ny tsirairay zany amin'io resaka famelan-keloka fa ilay pahary atsika efa mamela heloka atsika hatrany ho atsika mibebaka ka dia mahafinaritra mihitsy io fampatsahivana io anta hoe io anisan'ny fototra ilofosako amin'izao fotoana izao atao anatin'izay roa telo taona lasa izay ary hitako ny vokatra tsara hoentin'ilay izy hitako ny fiadanam-po sy ny fahasambarana azo ao amin'ny fiatrehana ny onjam-piainana isanandro ka dia mankasitraka indrindra hatrany mianta amin'ny fampianarana sy ny fampatsahivana ny zavatra tena hoe tokony atao lahara-pahamehana zany hoentina hiatrehana ny fiainana. Misaotra. Body manangatana no Oui, misy zavatra kely tiako zaraina fotsiny hoe momba le tsy fahasahina, momba le fahasahina ny lazainao teo. Ny zavatra tiako lazaina fotsiny dia hoe afaka mangataka amin'ny fanahy masina koa isika raha ohatra ka tsy manana izay fahasahina izay satria fanahy masina afaka mamea antsika izay fanahy ahafahantsika milaza na hoe manambara izay tokony tenena satria tsika tsy manana Andriamanitra lehibe ka izy efa tenentsika hoe ho ambony isika fa tsy ambany ho lohany isika donc ho an'ireo izay mety hoe tsy manana izay fahasahina izay dia afaka mangataka amin'ny fanahy masina koa mba ho zay. Marina loatra misaotra Body nanamafy an'izay mahay ny zavatra rehetra tsika ny olona mampahery atsika tena izany. Eny ariavana mankasitraka feno ny fiarahantsika rehetrarehetra teto dia amin'ny alahady indray dia hoentintsika ihany koa mandiny tena manatsara fifandraisantsika amin'ny tenantsika, fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'ny hafa koa amin'ity herinandro mipasika ity dia amin'ny lahady indray izany mifankahita. Rahasoa indrindra. Misaotra indrindra, rahasoa Velume. Veloma daholo. Velomy laloha.